Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 5:10. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 5:10. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Alleluia. Amin'ny fifaliana lehibe indray ary lasina vamalana ny amintsika amin'izao fotoanany izao fa lehibe indray ny tena komiona aminao eto androany ary manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy. Fiadanan'ny tompony ho amintsika rehetrarehetra. Tonga soa ary miarabanao manokana raha androany no miaraka aminay eto raha androany no tonga miaraka aminay anatin'izao fandarana vavaka fiambenana izay rahanao amin'ny fandarana Andramboka Izaho ny Aky Radio anompika ao anatin'ny groupe izay maresy dia tetenanao hoe tonga soa ianao manetatra amin'ny farany aza atao zava-poana izao fatogavanao eto izao aza atao zavatra kely fa tena atsika sendrasendra akory izao fa tena misy rahalahy ilan'ny tompo anao ary efa voalahatra izao tena marina misy zavatra tian'Andriamanitra atongavana eo amin'ny fiainanao te hiteny aminao izy. Alleluia. Ary raha eto anao tonga androany dia amin'ny alalan'izao fandarana izao mba tia hitenenana aminao ka dia maretatra amin'ny farany aza resina fatiantoka izany hen'ny tenin'Andriamanitra izany fa raha isofasaona misy olona amin'izao fotoana izao maniry hen'ny tenin'Andriamanitra tsy mahita intsony ary hoy ny tena filavazan'ny tenin'Andriamanitra fa ao aorianao tedavina izany tenin'Andriamanitra izany fa tsy hahita intsony ny olona. Izao izao anao mbola naterana izany mety eo ambony fandriana ianao, mety eny ambony fiara fitaterana, mety any amin'ny toeram-piasana raha ohatra hoe tsy mitovy lera aminay, mety efa eo anoloan'ny sakafo hariva tsy fantatry izay toerana misy anao fa za dia tena aminao fotsiny hoe atenany aminao ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ity fandarana ity ka dia raiso amin'ny finoana raiso am-pifaliana fa hiara tory amin'ny tenin'Andriamanitra ianao androany ary hiarifo amin'ny tenin'Andriamanitra tsy misy azo atao aminao, tsy misy azo ny ratsy atao aminao satria voty tenin'Andriamanitra ianao. Halleluia. Tahiny Jesosy. Tahiny tompoko antsika rehetra izay vapaketo ranabavy ama Jesosy noheriko niditra teto voalohany androany. Antsika moa izay miditra voalohany dia mena tsodrano e. Halleluia. Ka mena tsodrano ary zokiama sy nareo rehetra ny Koweït, Arabia Saodita, ny Chine, ny Madagasikara ary any Oman ireo izay taratara connexion rehetrarehetra. Ny tsodrano zokiama androany dia ao amin'ny Isaia 30:7-20. Tsy toy izy antsika amin'ny 20 sy ny 1:20 fa 7:20 ihany. Isaia 30:7-20 miteny toy izao manao hoe aminaran'i Jesosy fa ianao ry firenena mitoetra ao ziona ny Jerosalema dia tsy hitomany intsony. Halleluia. Fa hamindra aminao fo aminao tokoa izy raha reny ny fitarenanao. Eny raha vao reny izany dia hamaly anao izy Halleluia. Tsy hitomany intsony zokiama. Halleluia. Men'Andriamanitra zava ampy izay ny ranomasina alahelo. Halleluia. Ampy izay ny ranomasina alahelo hoy ny ten'Andriamanitra. Ianao kosa ry firenena mitoetra ny zio ao ziona ny Jerosalema. Tsika ilay firenena mitoetra any tsy mponina any tsika, mpivahiny tsika fa itsika mihitsy ny tivan'ny tenin'Andriamanitra izany hoe tsy hitomany intsony ianao. Halleluia. Amindra fo aminao Andriamanitra ary reny ny fitarenanao raha vao reny izany
dia mamaly anao izy a zay tsoranony zokiamo androany a tahiny jesosy iama moa koety a tozy jesosy mandrakizay alemaina mbojilda koety favelazana kadapa koety erikarak france marizo états-unis aty zareo de madagasikara france tozy jesosy mandrakizay alemaina rosemine france tsiry amboramel france andriamboangitson elia marka Madagasikara Mirandre Malala Madagasikara Marie Joe efa voateniko teo Marie Angela Oman Askapatichi France Bersava Koweït Marina Tiana Canada Kodanela Belgique Lovitina France tahiny tompo ary zanazo Sylvie Arabie Saoudite itody Raounso France artisanat de Madagascar France Angelina Diamant Chine Kadaka Malala France Niana Mainso Italie Angèle Pagès France Angelina Diamant Chine Alléluia izy koa Rodine Marie Koety artisanat de Madagascar voateny teo Général Solo Chine Felana Rakoto France Jesus Noeriko Alléluia Rentrée Marie-Charline Madagascar Angelina Diamant Chine Razana Sylvie voateniko teo Koda Léonie Arabie Saoudite tonga sotsika rehetrarehetra faly be mahita anareo a ary maharetatra amin'ny farany daholo maharetatra amin'ny farany fa zay mahatratra amin'ny farany no vonjena amin'ny zavatra rehetra mihitsy Alléluia tahiny tompotsika rehetrarehetra io koa Soameva tahiny Jesosy Soameva tonga Soameva eto France moa Soameva Alléluia be anomboka ny fandarana ary tsika ny fanomboantsika ny fandarana moa dia tsy maintsy alefantsika amin'ny atombotsika mivavaka ametrahana ny fotoana ampelantan'Andriamanitra ka andao aloha apetrakantsika ampelantan'Andriamanitra ny fotoana andao no hivavaka sika mpandrotsika rahalahintsika ny asina ao Madagasikara ao izy no hivavaka fanomboana ametraka ny fotoana eo ampelantan'Andriamanitra na ny asina anao ny fitenenana dia valy miramirairo indreny nakiravo malala amin'ity androany ity manaraka ny zovavaka takariva hita amin'ny fandarana andramoka Jesosy dia valy miaraba amin'ny pastera ihany koa sy ny akonina dia voninahitra rero n'Andriamanitra araiky hivavaka aty dia misaotranao izay Andriamanitra iray mahery fa mbola mihina ora sy fotoana indray ahafahana mivavaka azy milakalaza ny anaranao amin'izao takariva izao ianao ane tompo malala mba heran'ity fandarana ity mba tsy ho tapatapa mba tsy ho hitikity an'ity voly mba ho tosatra amin'ny farany taria koa izay tompo malala mba ahafahana mitera sy mankalaza ny anaranao eto ary izay teneninay dia izay fitaovana ihany fa ianao ny tena tanteraka anazy ka okasio izay tompo malala mba ahafahana mitera sy mankalaza ny anaranao andrabatapitra sy fandarana izao dia koa tompo malala izy ireo olona izay mbola tsy tafiditra eto amin'izao fotoana izao mba tafiditra eto izy amin'izao mba tsy hisy sakana na misy sakasakana ataon'ity voly mba ahafahany tsy hiditra eto amin'izao dia koa tompo malala izay rehetrarehetra marary tsy salama mba hanana fahasalamana hita dia za fahasalamana zany izy amin'izao mba ahafahany miaraka aminay eto indray ahafahany miara-manao sy mankalaza ny anaranao dia koa izay fitaovana kely mampiasainay reto koa tompo malala mba tsy hikitikitian'ity voly ary andehatra amin'ny farany ary dia koa tompo malala izay rehetra mangataka famelan-keloka tsy mangitahita bavaka avy aminao mba hamaly an'izany ary mba hifaly amin'izany dia tompo malala izay mba haintera sy hankalaza ny anaranao ary amin'ny voninahitra anao hatramin'ny izany tompo malala mba afafaka ary ianao aneny ary ny herinandronay mba hitahanterina ny tontolo andronay rehetra amin'ity herinandro ity mankasitrana ity tompo malala Alléluia Amen Alléluia mankasitraka ny ralany asiny tsika tanatin'izay mihina fa henonareo ihany le te somary ohatry ny ao ariana hoy ny ralany asina
anao vavaka misy herijika tsara mihitsy izy zao vavaka halleloia aoriana izy mampalatenantsika vavaka tena feno herijika tsara fa teo ohatra somary mangingina zay fa misaotra azy tsika andriamanitra manankirepaso namaly fitianao raha ny asina ny tahin'ny tompo hatrany a dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo a dia fanatera amin'ny ankonanao halleloia zao atsika anao iry tsika izy mbola tsy narabaiko teo aloha Anglina Rodriguez Arabie Saoudite dia Lavritina France Mampionina France Lazana Monika Koweït Zamina Kamaladin Jesosy France dia Kodanela efa nateneniko teo Nahashimi Koweït Kikerandrena Solo Madagasikara Angelina Diamant Chine Marie Jo efa nateneniko teo Nambinitso Macrine Koweït Lavritina France Etody Raonso efa nateneniko teo Tsiry Amboramela efa nateneniko teo tahiny tompontsika rehetrarehetra halleloia anao hira anankiray tsika anao hira anankiray tsika miloha nidirantsika amin'ny ten'Andriamanitra zay hoentiny raha nabavin-dralany asina zay nitondra vavaka fanomboana teo raha nabavitsika tia narakoto ary zaka halleloia no hitondratsika anatin'ny tenin'Andriamanitra avy eo mankasitraka anareo rehetra izay mandray anjara tahiny tompo isika rehetrarehetra andao ary lasa arytsika amin'izao fotoana izao Erikaraky efa narabaiko teo nareo lasa arytsika itsika moa dia amin'ny lahady tsika dia ankalaza ny Pentecoste halleloia ankalaza Pentecoste tsika amin'ny lahady efa vonombonina ny amin'izany tsika rehetrarehetra misy aminareo ny efa ho avy amin'ny alakamisy ho avy ny amin'ny zoma ary hitandrina sabatsy tsika ary arakalaza Pentecoste verikany hoe nareo izay ho avy dia mba androany ihany nareo mba miteny nareo izay ho avy zany nizaniza ao amin'ny groupe izay maharesy ary zany nizaniza manam-paniriana ho avy etỳ aminay dia mba mandefa mipekely amiko androany vita anaty fandarana zao na vita fandarana fa zay zany mba fangatahana ile mba mampandroso mba androany nareo mba miteny hoe izy avy ny ho avy tahiny Jesosy satria tsy maintsy mba misy fanomanana kely moa zany ampahatarana misy anareo firy no avy zay ary Noela fa lasa arytsika tahiny tompontsika menakavy hira Pentecoste foana moa ny ataontsika satria rehefa tojo alahelo dia mitoetra ambany Kristo satria mahatsara ilaiko ny fanatsehanao fanahy maso ilaiko ny fanatsehanao fanahy maso
Sotran'Andriamanitra tsika amin'izany izy zany a tahiny tompany antsika mianakavy izy zany mbola tsy narabaiko teo a anitra Korinina lasa aloha veritsika any ambony mihitsy dia avy eo tantarany fijona vavolombelona tsika halleloia zao tonga tsika amin'ny Andralatojo misaotra Andralatojo a tonga dia efa nanoratra tsy ny tanina fa tonga dia nanoratra halleloia ny toloandroko androany izy isaorako an Jesosy fa ny lavitra be tamin'ny fiara zany androany dia narovany tsara ka tonga soa tsara tao an-trano sady isaorako azy ihany koa fa naharaka kiavitra sy afaka nitarika fitaova afaka kikitsemana ihany koa androany a ho an'Andriamanitra ny voninahitra halleloia amen. Rahalala asan'ny apôstôly Madagasikara tonga soa Bersavaka hoety irana miariny aina France tahiny Jesosy anitra Korinina France Jesosy mpandresy Madagasikara halleloia no Elifanto France tahiny Jesosy tonga soa ihany koa zay no elo da koa androany tena tahiny tompony programa koa ny fiainako rehetra androany ny tahiny nafinaritra ny vita tanany ariva teo tokony nisy toerana nalehako dia voany aingana kelikely tsy navelan'i Jesosy lasa lavitra fa voany aingana kelikely dia nisy famantarana hoe aza mandeha halleloia dia tonga dia nanao demi-tour dia nody halleloia mafinaritra ny tompo nampitiriana botona avao Liban ozy izy ranabavy nambinitso Makrinina manao hoe halleloia dia raiko Jesosy fa nandeha nivoaka isan'andro zay nandeha mivoaka isan'andro azy zay nefa tsy isy taratasy ho zaho ianao Jesosy ny taratasiko voaharo foana zay ka tsy voasambotra amin'ny polisy mihitsy halleloia an'Andriamanitra ny voninahitra nabavy Makrina rabaina mahariny zany halleloia misaotra an'Andriamanitra lehibe fa niezaka nanakana ny akiavitra ny devoly fa tanteraka soamatsara zany ny marina teo halleloia tsara ny tompo arabaina lina mahireza foana tsika rehetrarehetra raiko Jesosy fa nilamina tsara ny journéako androany voninahitra n'Andriamanitra izy ranabavy Erikarak halleloia tahiny Jesosy mafinaritra zany atsika amin'ny Pentecoste reniry reny fa dia tonga havasoa ny andro nareo izay ho avy moa dia amin'ny tsara nareo ho anareo izay ho avy ety dia ny tena tsara raha ho tonga nareo zoma atao antsika manana programa iarahana zay raha ohatra mazoto nareo isantsika ao amin'ny groupe nareo izay ho avy zany no manoratra amiko dia ho azavaiko anareo momba an'izay programa zay ndao ary lasaritsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra avy hatrany tsika dia aorian'ny tenin'Andriamanitra etindranabavitsika teny Rakotarizaka moa dia mivelona tiany taka mazatra mamela peratra ny tenin'Andriamanitra teny Rakotarizaka anao avy hatrany ary ny fitenenana amen. Tahiny Jesosy antsika rehetrarehetra dia faly be ry hava-malala ny tenako atafiaraka aminareo izao takarivo izao izara nareo indray ny teny masin'Andriamanitra
Androany tsika rehefa malala dia resaka momba ny fitahian'Andriamanitra hoe ahoana ny azahoantsika maharitra an'izany hoe fitahian'Andriamanitra izany. Ahoana ny itazomantsika an'izany fahasoavan'Andriamanitra izany mba hoe hiteraka lalandava fahasambarana, fiadanana eo amin'ny fiainantsika. Alohan'ny hamakiko ny tenin'Andriamanitra rehefa malala dia hangataka fitahiana kely amin'Andriamanitra mba hodioviny ao ny anatiko rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ny angatahako izany vavaka izany. Jesosy malala, raha nonona ny teninao masina eto Jesosy dia mangataka fitahiana masina aminao, mangataka ny ranonao maheritra eo Jesosy hoe dioviny any anatiko manontolo any, indrindra fa ny vavaka izay hanonona ny teninao masina eto. Satria Jesosy raha mbola misy maloto any anatiko any dia tsinitrinina ny zavatra tononiko eto, fa ny teninao masina sy ny ranonao mahery anie Jesosy tena hoe hanazava ny rehetrarehetra ny anatiko any. Ary izay olona rehetra tonga mihena eto, hihena an'ity teny masinao ity Jesosy dia haingany mba ho tanteraka amin'ny daholo izany rehetrarehetra faniriana, fitahiana, fahasoavana rehetrarehetra izany Tompo. Misy sotra Jesosy malalo. Amen. Alleluia. Ny teny masina izay hovakintsika androany rehefa malala dia ho hitantsika ao amin'ny Deutéronomia 20:1-20. Deutéronomia 20:1-20. Ity tenin'Andriamanitra ity moa rehefa malala dia tena lava be izy ity, manomboka hatramin'ny 1 ka hatramin'ny 20. Fa androany dia izaranao fotsiny ny 1 sy ny 2 ny teny izay mahery men'Andriamanitra antsika androany. Fa manasa anao ihany koa ny hamaky ny 1 ka hatramin'ny 20 fa tena ao ny tena hazavain'Andriamanitra anao hoe ahoana ny iterahan'izany fitahiana, fahasoavana, ary ahoana ny tena hoe iarahanao an'Andriamanitra sy posahana izany eo amin'ny fiainanao. Izay izany no tena tiako anasana anao raha avy malala hoe hamaky an'ity tenin'Andriamanitra ity. Dia amin'ny anaran'i Jesosy no hamakintsika ny teny masina manao hoe ny soa izay ho valin'ny fananarana an Jehova, ary ny loza izay androa ny miala aminy kosa. Izay izany ny lohatenin'ilay fitahiana hovakintsika, fitahian'Andriamanitra. Raha mihaino tsara ny feon'i Jehovah Andriamanitra ao ianao ka mitandrina anaraka ny didiny rehetra izay andidiako anao anio, dia asandratry ny Jehovah Andriamanitra ao ho ambonin'ny firenena rehetra amin'ny tany ianao, ary ho tonga aminao sy ho azonao izao fitahiana rehetra izao, raha mihaino ny feon'i Jehovah Andriamanitra ao ianao. Amen. Alleluia. Mahery be izany teny masina izany rehefa malala, tena mahery. Andriamanitra eto dia miteny antsika fa ny soa izay ho valiany fananarana an Jehova, ary ny loza izay androy izay miala aminy kosa. Ny fitahian'Andriamanitra izany rehefa malala dia midika, tena hoe midika zavatra be dia be. Itsika mantsy rehefa malala, itsika olombelona indraindray dia miteny hoe rehefa mahitsy, rehefa mety ny zavatra ataoko dia miteraka amin'ny fitahiana, fahasoavana. Marina fa hoe tanteraka ao amintsika amin'ny fahasoavan'Andriamanitra fitahiana, fa tsy maharitrela raha avy malala. Hafa mihitsy izany hoe fitahian'Andriamanitra miaraka aminao isan'andro isan'andro. Izany fitahian'Andriamanitra izany rehefa malala tena zavatra ngeza be izany, zavatra tsy takatry ny sainao izany, tena hoe
fitahin'Andriamanitra zany tena hoe miariary madio mazava eo amin'ny fiainanao ary fitahina tena maharitra io fitahina io dia azonao amin'ny zavatra tena mety irinao ka tena nirinao hatramin'izay. Ny fitahin'Andriamanitra ihany koa dia mahasitrana ihany koa tena hoe ao anatin'ny tena fahoriana tena mafy ianao anatin'ny aretina mafy. Azahoanao amin'izany koa ny fitahiana masin'Andriamanitra. Fitahiana masina ihany koa dia afaka anasitrananao olona. Fitahian'Andriamanitra koa dia manafaka zavatra be dia be, mampandositra ny fahavalonao, mampandositra ny zavatra ratsy rehetrarehetra izay tena mahakivy anao amin'ny fiainanao. Ny fitahian'Andriamanitra koa dia manala ny aizina tena tsy zakanao eo amin'ny fiainanao. Dia izany zavatra rehetra izany Ravalomanala no tena zaraiko aminao androany hoe ny fitahian'Andriamanitra dia zava-dehibe, tena zava-dehibe. Ary ianao io, rehefa olon'Andriamanitra ianao, rehefa manaiky ny tenin'Andriamanitra sy manaiky ny sitrapony ianao, rehefa ianao io ilay olona tena hoe novidiana ianao, hoe tena hoe hitandrina an'izany fanekena izany. Izany faneken'Andriamanitra izany Ravalomanala dia fanekena manaiky ny tenin'Andriamanitra, manaiky ny sitrapony, manaja ny fananaran'Andriamanitra. Izany natao hoe olon'Andriamanitra, mpanompon'Andriamanitra. Andriamanitra dia miteny fa raha miheno tsara ny feon'i Jehovahandriamanitra ao ianao ka mitandrina anaraka ny didiny rehetra. Izany ao anatin'ny daholo. Hoe ianao io zany ianao izaho raha miheno ny tenin'Andriamanitra, miheno ny fitahian'Andriamanitra, miheno ny fideran'Andriamanitra, miheno ny fahasoavan'Andriamanitra izay henonao anatin'ny Baiboly, izay fiderana henonao isan'andro, ny tenin'Andriamanitra izay henonao sy ampiasainao lalandava eo amin'ny fiainanao dia tena hoe fahasoavana sy fitahian'Andriamanitra no azonao. Fa kosa ozy Andriamanitra, raha tsy manaraka ny didiny ianao dia ho zava-poana sy loza foana ny anjoanao. Dia izay mahatonga ny olombelona manao hoe misy ihany ny fitahiana fa tsy maharitra. Satria ny fitahian'Andriamanitra Ravalomanala, rehefa olona tena iray ianao ka tsy mitovy intsony amin'ilay ohatranao taloha, dia tanteraka aminao daholo ny fahasoavan'Andriamanitra, ny fitahian'Andriamanitra. Rehefa miaraka amin'Andriamanitra izany Ravalomanala dia tena atsiaro sambatra lava ianao, mazava foana amin'ny fiainanao, mamiratra foana amin'ny fiainanao, misy fitahiana lalandava eo amin'ny fiainanao, ny fahavalonao mitsoaka, ny hery ara-panahinao ampitomboin'Andriamanitra, ny fitahiana ara-pahasoavana, ara-pahendrena, fitahiana hery ara-panahy mitombo andro aman'alina ao aminao. Fa ny azahoana an'izany zavatra izany Ravalomanala dia tsy moramora. Misy dingana be dia be ny hatanteran'izany zavatra rehetrarehetra izany hoe fitahian'Andriamanitra hiaraka aminao mandrakizay. Ijoro vavolombelona kely aminareo Ravalomanala. Izaho dia vehivavy tena nijaly teo amin'ny fiainako. Tena nandalo tena fijaliana. 30 taona natongavako teto amin'ity La France ity. 13 taona natongavako voalohany teto. Tao anatin'izany 30 taona izany tena nisy fijaliana, tena izay teneninao efa nandalovako daholo. Ninonino, tena fijaliana mafy, tena mafy. Raha izany moa no tantaraina eto dia ho latsaka ny ranomasinao Ravalomanala, fa ny zavatra nampahereziko foana tamin'ny fiainako dia hoy Jesosy teny an'ilay teny indray hoe ny olona miaraka amiko izy tsy maintsy milandra ny hazo fijaliana, ary ny olona miaraka amiko dia mivoaka mpandresy.
Raha ny tena izy ry Hava-malala dia izao ny tena olona tena kivy, tena olona efa namono tena, efa tsy tokony teto an-tany intsony. Fa Andriamanitra be fitiavana. Ozy tamin'ny fiainako tany aoriana tany hoe raha vitan'i Jesosy mitondra an'iny hazo fijaliana iny dia ho zakako koa io. Ozy hoe mbola ampahafiry ny hazo fijaliana ny entin'i Jesosy sy nanakapohana azy sy nanaovany sakrifisy ty hazo fijaliana entiko ty. Androany Hava-malala dia tafavoaka mpandresy noho ny hazo fijaliana rehetrarehetra netiko hatramin'izay. Tena hoe matsiaro sambatra, tsy matsiaro ory izany intsony. Ataon'Andriamanitra mamiratra lalandava amin'ny fiainako noho ny inona ry Hava-malala, noho ny dingana rehetrarehetra nandalovako teo amin'ny fiainako. Efa mpanompon'Andriamanitra tany aoriana tany, fa mbola tsy ampy azy any. Nitedaviko teny foana, niady foana, niady fiangonana firy nandalovako. Fa mahery ianao anatin'ny iray andro aho, dia pitsoniny ianao lasa mavesatra. Ozy a Jesosy hoe tsy ampy aty, mbola mitady. Fa ohatran'izay fo. Dia indray andro ary Hava-malala natoron'Andriamanitra tena lalana mahitsy. Nahitako ny hoe andranom-pahizova tsara Jehova. Nahitako an'izany fitahiana maharitra, tena hoe maharitra mandrakizay. Iona amin'ny Jesosy Kristy any aoriana any sy ahitako an'izany hoe fiainana mandrakizay. Ny fitahiana azoko manomboka androany ry Hava-malala dia fitahiana tena maharitra, tena mijoro vavolombelona anao. Tsy fitahiana azoko indray mandeha ao anatin'ny adiny iray na indray andro, fa tena hoe fitahiana maharitra mandrakizay. Fitahiana mahasitrana sy fitahiana mampahery ahy, fitahiana azahoako fahasoavana, fitahiana manasitrana ny aretiko, fitahiana mandresy lahatra isan'andro, fitahiana mampijoro lalandava, fitahiana tena hoe manazava ary tena manazava ny mpiainako isan'andro, mampandositra ny fahavaloko, tena hoe mandresy lahatra sy ny rehetrarehetra izay tena hoe aiziny eo amin'ny fiainako. Izany natao hoe fitahiana miaraka an'Andriamanitra ry Hava-malala. Mbola ao anatin'izany koa manatra ny sabata mason'Andriamanitra, ao anatin'izany koa mivita batisa amin'ny rano be, mandevina ny ota rehetrarehetra anao. Rehefa vitanao ny dingana rehetrarehetra dia mivoaka mpandresy ianao ry Hava-malala. Izany natao hoe fitahiana maharitra miaraka amin'Andriamanitra. Fa ny fitahiana kely izay hitanao isan'andro ireny dia fitahiana azonao indray andro, adiny iray, adiny roa. Fa ny fitahiana miaraka an'Andriamanitra, miaraka amin'ny fanekeny ry Hava-malala dia mandrakizay doriamena. Miaraka amin'ny fananaran'Andriamanitra, miaraka amin'ny didiny mena anao, miaraka amin'ny fenonao anazy, ny tandremanao ny fahamarinana, ny fanekeny, tandremanao an'izany fitahian'Andriamanitra izany, ny terahanao an'izany tena hoe fahasoavan'Andriamanitra izany. Manomboka androany ry Hava-malala dia tadidio fa ny fitahian'Andriamanitra dia milaza zavatra be dia be. Ary raha tiana ho tanteraka ao aminao izany dia adrao ny fahamarinan'Andriamanitra, adrao izany tena hoe ahoana ny azahoaka an'izany, aiza ny tena azahoaka an'izany hoe fitahiana mandrakizay izany. Rehefa samy tady sy andany fotoana ihany ry Hava-malala dia tena tedaviny, tena fitahiana mandrakizay. Raha samy hijaly ihany eto amin'ity tany ity, raha samy tondra ny hazo fijaliana ihany dia aleo mitady tena hoe fitahiana mandrakizay doriamena, fitahiana tena hoe mandresy anao mandrakizay. Dia mino ry Hava-malala fa nampahery anao izany teny masina izany, izany toro-tenin'Andriamanitra izany, dia mankasitraka ny aina dia ny fahasoavan'Andriamanitra ny hiteraka any amintsika tsirairay avy ary ny fiadanan'i Jesosy mandrosoa, mijoroa, azakivy fa Jesosy efa niteny fa izy ny voalohany ary farany. Dia mankasitraka tahiny Jesosy antsika rehetra. Amen. Halleluia. Mankasitraka ranabavy.
tiana rakoto ary zaka ao tsara, halleloia, mandresy lahatra tsara, mijery tsara ny toriteny toriana mikery, halleloia, toriana amin'ny hafanapo, dia tena mahafinaritra mahay reza dia tahin'ny tompo dia mitombositra hatrany dia mahay reza foana isanandro isanandro amin'ny asan'Andriamanitra fa dia Jehovahandriamanitra ny hanome anao izay irin'ny fonao. Mba hampatsivoka ety am-boalohany tsy hangataka hira aminareo andro fa inona moa mampinona ny titran'ny hira hoe tsy ampy ahy ny mivavaka ohatran'ny tsy ampy anahy, inona moa izay hira izay hitako tena hira mety amin'ity androany ity, neno an'ilay zavatra tenenina nabavantsika teo, tsy ampy, tena marina izany. Ny olona mivavaka fa tsy ampy fihainoana tenin'Andriamanitra. Mba mampino anay rehefa ny amin'ny farany tsy ampy ny osany loatra dia tedavoka izay, halleloia. Ino ny tena hitako mety sa hoana izy tsy hitanareo ino mety amin'ny hirantsika androany hoe tsy ampy anahako ny ahoana moa izy ohatra hoe tsy ampy ny mivavaka fa ahoana moa ilay tononkira tsy haiko tsara fa mahafinaritra anay izy iny tsy ampy osana ozy izy zay. Nangataka hira aminareo zany ianao efa nahita hiritsika ataotsika rehefa avy eo, halleloia. Saotra tiana rakoto ary zaka, tena Andriamanitra misaotra ny Rodrika azy ihany koa nanonona ny hira, iny ny hira ataotsika rehefa avy eo, halleloia. Satria maninona tokoa tsika no hiran'izany, tsy ampy ry havana ny mivavaka, ary ny mivavaka be dia be tsisy tsy mivavaka fa izy any miaino. Le mivavaka mantsy miteny, le mivavaka mantsy miresaka fa izy any miaino. Satria tenin'Andriamanitra dia miteny manao hoe raha vakitsika ny tenin'Andriamanitra dia hoe tenin'Andriamanitra hoe ny soramandro dia ny soa azo izay hovalin'izay fanarahana Jehova ary loza anjo ho an'izay miala aminy kosa. Andiny voalohany, raha miaino tsara, tsy mihainohaino fa mihaino tsara ny feon'izy Jehovahandriamanitra ao ianao ka mitandrina anaraka ny didin-drehetra izay didiko anao an'io, mihaino zany dia mitandrina. Ny mihaino tsy mitandrina tsy ampy. Inona moa no tandremana koa raha tsy mihaino? Fa mandeha ara-baratongana mihitsy, mihaino aloha. Ny zavatra midingana voalohany zany eto dia miainga amin'ny fihainoana. Tsy afaka hitandrina n'inonino tsika raha tsy fantatritsika ny zavatra ho tandremana, dia mihaino aloha ny zava-dehibe. Ary ny ankabetsahan'ny olona rehefa hoe eo amin'Andriamanitra izay dia miteny ny eritreretiny hoe mivavaka. Andriamanitra dia jereko Andriamanitra ilay zavatra ohatrao Jehova Andriamanitra jereko fa ilay anina ange ohatra hoe Jehova tena mijaly zay, Jehova tena nono zay, Jehova tena ohatr'izao. Jehova mihaino fa ianao ve mihaino? Satria Jehova koa nge miteny, Jehova koa miteny. Ary tsara fantatrao zany fa ny atao hoe mivavaka androany tsy ny miteny ihany, andeha hivavaka. Misy fotoananao tsy mivavaka, tsy miteny fa am-pivavahana ianao mihaino fotsiny, mihaino ary tena mihaino, halleloia. Ary za mahita fa raha zao ny zavatra tenen'ny ten'Andriamanitra mbola tsara kokoa ny mihaino noho ny miteny. Jesosy ngery avana ny teny mihitsy na dia mbola tsy mangataka akory aza ianareo izy dia efa mahazo. Ane raha tena dinihana zany ny tena fiarahana amin'Andriamanitra, ny tsara indrindra dia ny mihaino. Tsy malahelontsika na tsy voatenitsika raha izay tokony tenenitsika. Fa izany mivavaka nefa adiniko nangataka le minoa ianao fa nany tsy nangatanao ary omenanao, fa ianao ve mihaino? Fa eto dia volazan'ny tenin'Andriamanitra raha mihaino tsara. Jesosy nge niteny amin'ny Luka 12 jery verset maromaro mantsika androany. Luka 12:1-20 andininy 7-20 Jesosy
kanefa sambatra aza ny mihain'ny tenin'Andriamanitra ka mitandrina azy. Zao ny zavatra tenin'i Jesosy ndika fa kitsika tenin'Andriamanitra mahafinaritra be io. Luka 7:7 ary raha nilaza zany Jesosy dia nisy vehivavy anankiray teo amivoaka niantsika nanao taminy hoe sambatra ny kibo zay nitondranao sy ny omby zay nononao. Fa hoy izy nanao hoe eny tokoa. Kanefa maika sambatra aza ny mihain'ny tenin'Andriamanitra ka mitandrina izany. Vehivavy zany tena nitsiritra an' Jesosy hoe sambatra, hoe tsiritra amin'ny Maria hoe mba sambatra ange zao Maria zao nitondranao tao an-kibo Jesosy. Dia hoy Jesosy marina zany, sambatra izy. Fa ianao io koa afaka no sambatra raha ohatra ka mihaino ny tenin'Andriamanitra ka mitandrina izany. Tsy mihaino fotsiny. Tsika rehetra dia samy maheno tenin'Andriamanitra daholo. Ny olona rehetra dia samy maheno tenin'Andriamanitra daholo. Fa firy no mitandrina? Ny atao hoe mihaino zany mihaino mandinika, manaika, makatoa, mitandrina. Zay le voalaza eto. Ny masotro dia maika fotsiny raha mihaino tsara ny feon'Andriamanitra dia dinganiny iny dia tonga dia any amin'ilay hotahiny ianao any an-tanàna, hotahiny ianao any an-tsaha. Mahafinaritra mantsy ny mamaky an'io. Hotahiny ianao nateraky ny kibonao sy ny vokatry ny taninao sy nateraky ny biby fiomponao. Mahafinaritra le tahina. Fa melohan'izay aloha fa kitsika aloha le 1:20 misaotra ny tena Rakotarizaka nanampy an'io na fa ny précisé an'io hoe ny 1:20 fa io ny tena fototry ny fitahiana ato amin'ity Deutéronomia 7:20 na ho vakianao hainao tsenjery ary ny 1:20 ka hatrany amin'ny 1:4 dia fitahiana sy teny fikasana tsy misy ohatr'izany mahakasika hatramin'ny kibonao, mahakasika hatramin'ny biby fiomponao. Iny mahafinaritra ny olona fa andoloantsika hifototra eo amin'ilay azahoanan'ireo. Mahafinaritra mamaky an'ireo fa ireo mila iainana. Ahoana ary ny ahafahana iainan'ireo? Lakle mihaino tsara ny feon'ny Jehovahandriamanitra ao ka mitandrina naraka ny didiny. Any amin'ny Deutéronomia 5:20 ao alohaloha ao Deutéronomia 5:20 hozy ny tenin'Andriamanitra hoe raha mihaino tsara ny feon'ny Jehovahandriamanitra ao ianao ka mitandrina araka izao lalàna rehetra izay andiko anao anio. Amin'ny teny frantsay io dia tena voalaza mihitsy hoe si tu écoutes. Raha ohatra any amin'ny teny frantsay izy any amin'ny Deutéronomia 5:20 pourvu seulement que tu obéisses à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en mettant soigneusement en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, en mettant soigneusement en pratique, tena hoe tena arahinao atsakany sy andavany. Io tenin'Andriamanitra kely avy nanandray tena ohatrany hoe amaevantsika ho zanak'olombelona. Avelantsika misosasosa fotsiny dia malama vavintsika. Fa any amin'ny fanatanterahana misatra be tsika. Any ambavantsika ny teny fa amin'ny fanatanterahana mahisatra be tsika. Ary apahany kely any ny tanterahantsika. Farak'izay kely ary nefa eo areditsika hevitra. Zay ngery avana ny tena problème tsika zanak'olombelona ny tenin'Andriamanitra editsika hevitra. Ary tena hoe raha miteny anatoko hoe 100 isan-jato io tenin'Andriamanitra io dia efa any amin'ny 20 isan-jato ny raisitsika fa ny 20 isan-jato aza mbola tsy haingoantsika koa izay mety amintsika. Nefa ny teny hoe soigneusement izy le teny frantsay mivakitsika eto tena hoe tena kajiana, tena kalina, tena atao fatratra amin'ny fitandremana anazy. Misy olona zay mantsy misy matetika amin'ny teny hoe tsika ve izy dia ianao izy dia avy titandrina an'io didy ohatra ny zanak'Israely. Ianao hoe dia io dia ho vitanao hitandrina an'io. Raha vao izay mihitsy ny aingantsika dia tonga dia miteny tao izay tsisy mahavita an'io dia avelao io hijanona any. Ary olona tsy vonona hiezaka ny olona miteny zavatra ohatrany io dia ho vita. Aty ambolana dia miteny
io ve dia ho vitantsika ry havana nitandrina zany didin'Andriamanitra zany dia tsy ho vitantsika tsy ezaka hitandrina zany nefa Andriamanitra amin'ny olona rehetra izay anompo azy ny ten'Andriamanitra kely ny tena miteny hoe misy ten'Andriamanitra zay ao amin'ny Leviticus angamba izy zay. Andraso dia asa mety hitako ihany rehefa hoe tiako lazaina misy verset maromaro tiako masy dia tonga dia tsy tiako mbola tonga sady moa za fa teneniko ihany rehefa avy eo fa isika ry havana noho ny amin'ny fitandrimantsika tenin'Andriamanitra nge no ahatonga antsika ho zanak'Andriamanitra ho tonga zanak'Andriamanitra raha soa jereko ao amin'ny Isaia fa lasolo misy ten'Andriamanitra zay fa tiako ny vakiana teo fa adriako ny note azy. Solofa tsy maintsy hitako izay fa tiako ampahirizana anao zay. Io Jeremia raha tsy fa elaela kely elaela kely satria tsy noteko le izy fa avy akeo tadidiko anatin'ny saiko nefa Polycarpe ary tsy mety tadidiko. Jeremia 1:12 andininy 4 izay nandidiko ozy ny ten'Andriamanitra izay nandidiko ny razanareo tamin'ny andro nitondrako azy nivoaka avy tany Egypta dia avy tao amin'ny Memphis fandrendream-by ka nanaovako hoe mianono feoko ary makatoava ireny araka izay rehetra nandidiko anareo dia ho oloko ianareo ary za kosa ho Andriamanitra reo. Ny ahatonga antsika olon'Andriamanitra nge dia ny fianoantsika sy ny fitandrimantsika an'izay teneniny ary havana malala ary tsy tonga zanak'Andriamanitra mihitsy tsika raha tsy mankatoa ny tenin'Andriamanitra. Ahoana moa ny ampahantsika miditra atoko politika aza ry havana miditra atoko politika anao tsy tafiditra amin'ilay atoko politika anao tsy mitovy hevitra amin'ilay mitovy firehana amin'ilay olona mpitarika nefa ohatrany ahoana moa zany voninahitry ny olona tafiditra amin'ny atoko politika anankiray dia ahoana moa ny eritreretintsika ho tafiditra antsika ho zanak'Andriamanitra raha mihaino fotsiny tsika fa tsy mankatoa. Maika koa moa mbola misy koa ary ny tsy mihaino kory ry havana. Za tena miteny antsika androany fa be zava-manahirana antsika fa tena mila mifandray amin'Andriamanitra isika. Ny ahafahantsika mifandray amin'Andriamanitra dia ny fianoantsika ny teniny, ny fankatoavantsika azy mba hananantsika fifandraisana aminy ry havana malala. Indray tsy takatry ny sain'ny olona mihitsy hoe manana problème izy dia tsy vola nomena azy. Manana problème izy dia tsy vary nomena azy. Fa inona nomena azy? Tenin'Andriamanitra. Mba hatao inona? Mba ho enoana sy ho ankatoava. Tsy mety mbola tafavoaka mihitsy ianao, mbola mihaino fotsiny ianao hatreto fa mbola tsy mankatoa. Betsaka ny olona teny efa efa mivavaka ihany aho vao vinana hain'olona teny hoe efa mivavaka aho sisy efa tany ihany ny ala fa aleo kivy
rehefa sananompo samby izy manao an'io tanony izy ny ala taty amin'ny fivavahana zany de ny tena marina ny hainy fotsiny izy tsy nakatoy izy de tsy nisitraka izy zay ny tena marina tsy nisitraka n'ilay fahatsarana fa tsy mbola nahita olona tena nakatoy ten'Andriamanitra ka tsy tafiditra tao anatin'ny fivavahana amin'Andriamanitra sy ny fifandraisana amin'Andriamanitra zany ka tsy afaka tanaty olana sy problème zany tsy mitombony zany tsy mitombony zany ravana fa tsy maintsy tahin'ny tompo alleloia ny olona anankiray tafiditra mety miteny hoe efa mivavaka foana hatramin'izay mety mbola tsy marina zay nivavaka ianao fa tsy neno ary tsy nakatoy betsaka angeravana ny tombontsoa azo avy amin'ny fakatoavana an'Andriamanitra betsaka angeravana ny lakile omen'Andriamanitra anatin'ny teniny ary manokatra varavarana maro io varavara-pahasoavana rehetra dia sokafana amin'ny lakile omen'Andriamanitra amin'ny alana amin'ny fiainona sy makataovana ny teniny da ny tsara fantatritsika izany hatrany amin'ny toetrandro hatramin'ny ranon'olo tena loatra ilay vita Kristoko fa 9 raha manaraka ny lalako sy mitandrina ny didika anao ka makatoy izany dia hanome anareo ranon'olana amin'ny fotoana ka havoka-javatra ny tany ary amony azo any an'izany ary ny taopy ivelezanareo dia ohatratra ny taopy io-tazam-borobo ary ny taopy io-tazam-borobo dia ohatratra ny taopy amavaza dia hinana nareo ka voky dia andro fahizay ao amin'ny taninareo dia meko anareo koa ny fiadanana amin'ny tany ka andro fahizay ary tsisy anaitaitra fa ho fongorako ny biby masika amin'ny tany Levitikos 26 manomboka amin'ny 9 ka hatramin'ny 1 zany da tianao hita amin'ny alalan'inona ny azona zany zavatra rehetrarehetra zany ny alalan'ny fakataovana ny teniny fotsiny ndraindraytsika mieritreritra hoe mila manao zavatra be tebe dia gakitsika mahita hoe misy fianarana zavatra be tebe mihitsy ao amin'Andriamanitra zany ohatra ny olona dia misy mitarika mihitsy zao avy mila atao mila manao an'reto avy tsika mila manana fatakarana mila manana nysaotsika tiany amaliko an'izany zavatra rehetra zany Isaia 5:20 io mba vakiko aminao ty Isaia 5:20 ty dia efa henonao ihany ty teny ty fa mety mbola andandany fotsiny teo aminao Isaia 5:20 nahoana ianareo no mandany vola amin'izay tsy hanina ary vokatry ny fisasanareo amin'izay tsy mahavoky mandany vola zany ny olona mandrato fahalalana mba haninona mba hotahin'Andriamanitra nahoana nareo mandany vola amin'izay tsy hanina zany hoe nandany vola amin'ny tsy antony ary vokatry ny fisasanareo amin'izay tsy mahavoky ny sasatra ihany fa nividy zavatra tsy mahavoky zany hoe zava-poana ihany zany ny zavatra natao ahoana izy ny ten'Andriamanitra andininy 7 atonga lany ny sofinareo ka makanesa ty amiko miaino dia ho velombelona ny fanahinareo ary anao fanakena mandrakizay aminareo dia famindrapo-matoky nampanantenana ny Davida aza mitady lavitra zany ny dikan'izany sao dia diso zavatra tediavina ianao sao dia any amin'ny tsy mivotony manaitaina ezaka be mandany vola makarena mitady an'izao zavatra rehetrarehetra zao za tana mahita olona mitety vao misy koa reny azao vaingana nahita mpiara-manompan'Andriamanitra taloha anatin'izao fahamarina zao variana be mahita anazy any amin'ireny le mpitarika olona mivavaka ao Madagasikara miteniteny anglisy dia tena tantara zavatra zay tsy azony olona akory tantara zavatra zay tsy azo tsena tsy azony olona akory fa mahafinaritra ny olona fotsiny ohatrany hoe miresaka zavatra lalina be dia miresaka zavatra rehefa vazaha moa no miteny dia ohatrany hoe mety be fa dia variana no hita anazy lasa any fa za miteny anareo na nezika conférence 10 isan'andro ianao na mbola misy vazaha mpitory filazantsara zato tonga any ka iry amin'ny lohalarana manaraka an'ireny foana ianao na hividy boky sy CD sy inona rehetrarehetra izay avoaka an'ireny hoe pastera sy ny sisa reny
anaraka conférence sy fiofanana sinina isan'andro isam-bolana fa tsy akato tenin'Andriamanitra dia miteny anao fa mandany vola amin'izay tsy hanina ianao ary lany andro ary mpivavaka ianao fa tsy zanak'Andriamanitra fa tandreo satria ny zanak'Andriamanitra dia faritan'Andriamanitra ny amin'izay mihaino ny feoany izay mitandrina ny didiny ary ireo ny atao hoe zanak'Andriamanitra. Eritreretinao avana fa ianao nge rehefa hitandrina didin'Andriamanitra ilay dia ohatran'ny fahavalo amby roapolo teo efa feno efa hoe hotahiny ianao any an-tsaha andasika vakiko aminao daholo ilay izy dia amin'izay courage ianao fa mbola piko rehefa avy eo hoy izy ten'Andriamanitra raha mihaino ny tsara ny feon'ny Jehovahandriamanitra ianao ka mitandrina araka ny didiny rehetra izay didiko anao anio dia voasana Jehovahandriamanitra ao ambonin'ny firenena rehetra amin'ny tany ianao ary tonga aminao izao soa aminao sy ho azo zao fitahiana rehetra izao raha mihaino ny feon'ny Jehovahandriamanitra ianao. Hotahiny ianao ao an-tanàna ary hotahiny ianao any an-tsaha. Hotahiny nateraky ny kibonao sy ny vokatry ny taninao ary nateraky ny bibiomponao dia nateraky ny ombonao sy nateraky ny ondry amanosinao. Aleloia. Hitanareo fa hatramin'ny ondry amanosy voakitika. Aizako izy teo. Hotahina ny aronao sy ny vilia fanaovanao ofonao. Hotahina ianao raha miditra, hotahina ianao raha mivoaka. Ao tory Jehovah ho resy eo anoloanao ny fahavalonao izay mitsangana ady aminao ka lalana iray no ivoahany anatinao fa lalana fito kosa ny andosirana eo anatrehanao eo anoloanao. Adidiny fitahinao aminao Jehovah amin'ny fitoeram-barinao sy izay rehetra ataon'ny tananao ka hitahanao izy any amin'ny tany izay omeny Jehovahandriamanitra ao anao. Anandratra anao firenena masina izy ho azy Jehovah arak'izay nianianana taminao raha mitandrina didiny Jehovahandriamanitra anao ka mandeha amin'ny lalany. Dia ho hitan'ny firenena rehetra ambonin'ny tany fa ny anaran'i Jehovah no antsoina aminao dia atahotra anao izy. Ary ataon'i Jehovah manana ambiampy izay ahasoa anao dia nateraky ny kibonao sy nateraky ny biby fiompinao sy ny ary ny vokatry ny taninao any amin'ny tany izay nianianan'i Jehovah tamin'ny razanao omenanao. Hovoan'i Jehovah anao ny lanitra tranony fitehirizan-tsoa andatsahany ranorana amin'ny taninao amin'ny fotoany sy hitahin'ny asan'ny tananao rehetra. Ary ampisambotra ny firenena rehetra ianao fa ianao kosa tsy mba hisambotra fa ataon'i Jehovah voalohany ianao fa tsy rambony ary ambony tokoa ianao fa tsy ambany raha mihaino ny didin'i Jehovahandriamanitra ao izay andidiko anao anio ka mitandrina sy manaraka azy. Raha aza miala amin'ny teny rehetra izay andidiko anao anio na amin'ny ankavanana na amin'ny ankavia hanaraka an'Andriamanitra hafa ka hanompo azy. Hoy ny ten'Andriamanitra jereo ilay teny fampanantenana atao amin'ny Deutéronome 7:20. Fa ozy izy ny ten'Andriamanitra ny amin'ny Exodus koa misy ten'Andriamanitra. Donc me fanao ty ten'Andriamanitra Exodus 5:20. Exodus 5:20 na ny fahasalamanao aza voakasika ho anareo izay marary taizana aretina ataon'ny aretina tsy mitraka. Exodus 5:20 dia ny 4:20 ho ny ten'Andriamanitra. Raha hahazoto mazoto iaino ny feon'ny Jehovahandriamanitra anao ka anao izay mahitsy eo masony sy iaino ny lalàny ahitandrina ny didiny rehetra dia tsy hisy ataoko aminao reny rehetra ireny. Tsy hisy ataoko aminao ireny aretina rehetra ireny izay nataoko tamin'ny Egyptianina fa no Jehovah izay manasitrana anao. Tanareo misy karazana aretina mahazo ny Egyptianina fa ny olona mihaino ny feon'Andriamanitra tsy azo an'izany. Halleloia. Tombontsoa ngery avana ny azo amin'izany fitandremana didin'Andriamanitra izany. Ary izany mahatonga anay mitarika anareo eto amin'izao fandarana izao. Aza manamaivana ny fankatoavana an'Andriamanitra ry havana. Aza asiana an'izany marimaritra iraisana izany. Fa ny Andriamanitra ity dia tsy mba Andriamanitra tia marimaritra iraisana raha ny teniny no jerena. Raha ny teny izay navoakany dia hozy izy hoe tsara ianareo raha mihaino dia mandinika dia mankatoa dia mitandrina araka ny voalaza. Halleloia. Dia noerina antsika ny teniny hamany fatorana eo amin'ny fiainantsika. Mena antsika amin'ny teniny hanasitrana ny aretintsika. Mena antsika amin'ny teniny hanazava ny lalantsika, taridalana antsika ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Halleloia. Tadea manao diso zavatra hoe andeha vidy an'izao amba ho fiainana mandrakizay fotsiny tena mandray ho an'inao mandany volana amin'izay tsy hanina.
tsisy vola ilainao fa mihaino sy makato ianao baibolinao ny lalana hitondranao ny fitaovana hitondranao hoany amin'ny mandrak'izay hoy ny tenandroany dia fantatrareo ny marina iny any marina raha ingeny marina ny tenin'Andriamanitra ny marina rehefa ny olona anankiray ny mivavaka fa tsy mihaino tenin'Andriamanitra tsy miova ny fiainana fa ny tena manova ny tenin'Andriamanitra fiainantsika dia ny tenin'Andriamanitra io nge mamaha ny fiainantsika ary zay na amin'ny tenanareo hoe manaraka fandarana misy problème fa eto mavaka paster dia zao ny tenenay manaraka fandarana sady etina mbavaka ihany tsy ampinareo etina mbavaka izany nareo raha etina mbavaka dia tsy mbola afaka izany nareo ny vavaka etina mbavaka nareo androany dia misy zavatra milamina fa iverina ihany iny rapitso ny olona anankiray rehefa mbola andevo izy dia mbola tsy misitraka tsy mandova ny andevo amin'ny baiboly ny andevon'ny tompony dia tsy mandova ny tompony sika mbola voafatotra ny anapaka atsika tsy andevo dia ny fahalalana ny marina dia ao anatin'ny tenin'Andriamanitra ny marina dia omen'Andriamanitra atsika fa tsy nafeniny ny amin'ny alalany teniny dia rehefa fantatritsika ny marina tonga dia tsy andevo tsontsika dia misitraka teny fikasana amin'izay dia misitraka an'ireo toy ihany rehetrarehetrareo amin'izay mahatonga antsika mbola tsy mandova an'ilay tenin'Andriamanitra mbola andevo tsika mbola tsy afaka tsika mbola voafatotra tsika inona na tonga antsika voafatotra tsy nandalina tsika tsy nihaino tsika ary tsy nakato teteny aminao androany mila makato ianao ozy ny Isaia toko voalohany 1:7 manao hoe ianao nge ozy izy raha manaiky sy makato ianareo dia ihinana ny vokatsoa amin'ny tany ity tany ity dia misy vokatra azy misy vokatra ihany fa tsy voatery vokatra soa fa rehefa ny tenin'Andriamanitra no akato avintsika dia ny vokatsoa ny tsara indrindra men'Andriamanitra atsika androany andaotsika hitandrina ny didin'Andriamanitra andaotsika hanao marina ozy ny salamo hoe salamo 1:7 nefa kitsika salamo 1:7 sambatra izay mitandrina ny mety alleloia sambatra izay mitandrina ny mety sy manao ny marina mandrakrefa dia mety io dia tenin'Andriamanitra azo soloana zany hoe sambatra izay mitandrina ny tenin'Andriamanitra ka manao ny marina mandrakariva sambatra zany ny sitraka ny zavatra rehetra voalaza teo amen ho tahin'ny tompany itsika menakavy tokony ho tafita amin'ny tenin'Andriamanitra tsika misy olona ndraindray miresaka tena mba eto ambavaka fa tena anaty olana izay miteny foana hoe manaraha fandarana dia ka mitondra ambavaka ary veritra zareo zany fa atao sainy sa tsisy mpijery hoe le fandarana dia invité sena manaraka ilay fandarana zay misy mijery ny ankizy efa eto efa reo foana ary zao ny zavatra teneniko anareo ny tsika eto dia efa tsika ireo foana ny eo indraindray ihany ke tsika vao misy olona vaovao fa zay misaotra an'Andriamanitra manana anareo olona 50 enimpolo eo fa reo eo foana maninona ary reo no eo foana mbola tsy nitahiny tompo foana ve nareo dia mbola miandry an'ilay izy dia tonga eo tsia efa tahin'ny tomponareo fa fantatrareo ankehitriny misy zavatra fanadidi zay mbo hitako hoe ny fomba fiainan'ny mpanankarena sy ny mahantra hony dia zao ny mahantra hony manam-bola dia tonga dia mainka be vidy tomobila raitra be dia vidy trano ngeza be dia tonga ilay volany rehetra tonga dia nijanonao anatin'iny dia impossible mihitsy zany ianao ahita olona anankiray mahantra fa nanam-bola be manana tôbila raitra be fa ny tranony ratsy be satria maninona ny tranony ny ratsy be efa raso anatin'ilay tômôbila ny ino desy ny volany ary manizy manana trano fa tsy manana tôbila efa raso anatin'ilay trano ny tôbilany
ny mpanan-karena raha manam-bola hono ny mpanan-karena dia tonga aloha izy dia manangana zavatra, mbola tsy mainka aloha izy mividy tômôbila tsara tarehy be fa manangana zavatra izy aloha misy vola mihodina dia avela mihodina eo iny dia mividy tômôbila tsara tarehy be amin'izay izy. Dia tômôbila tsara tarehy be iny entiny foana satria misy zavatra efa mihodina eto amidinany an'iny. Azonareo ilay izy fa le olona mahantra tsy zatra n'ilay izy tonga dia vidy tômôbila tsara tarehy be amin'ny vidiny lafo be na ny entretien iny tsy anana nitsony ny vola, ny carburant satria mila d'essence be iny tsy anana nitsony ny vola. Le mpanan-karena tsy mainka aloha ny vidy an'iny fa le zavatra mihodina aloha no natsangany. Dia zavatra mihodina iny maharitra amin'izay dia isan'andro mihodina manodina amin'ilay zavatra tsara tarehy be ananany. Azagaga zany nareo zay tany anisy fotoana tany a Comore, tany ina moa mampina le anankiray nosy anankiray Comore, tsy Moeli tsy Anna fa iza moa misy manotry nareo avy eo izavy le nosy any Comore rehetrarehetra ananky Moroni, tany a Moroni misaotra mampinona dia variana be zay mahita fiara tsara tarehy be mihitsy mbola fiara raitra be fa mipetraka eny ambany coco eny mipetraka fotsiny eny satria manino indraindray tsy manana carburant hitondra anazy olona, indraindray misy piesy kely maty fotsiny eo dia tsy fantatra inona maty aminy dia apetraka fotsiny eo. Indray andro nahita tena variana be mihitsy tany mipetraka eo zany eo amoronmoron-dranomasina eo dia miala avany misy olona manana tômôbila mbola tsara tarehy be mihitsy dia mijano izy dia tsy velona tômôbila mamelona zany dia tsy velona dia farany lany le batery dia miantso olona izy ambody rano iko dia rano olo dia tonga avany le olona mitondra batery vaovao tena variana hoe tompo za mieritreritra piesy mekanika hijery zay tsy mahita amin'ilay tômôbila olona nividy batery no dia le batery fotsiny nosoloina zany tsy mety nge zany tokony jerena inona le tsy nahavelona azy, tsy batery ilaina amin'izany. Inona moa zavatra tiako tenenina manjary mitatra be zavatra tiako tenenina, ny zavatra tiako tenenina dia izao nareo reo zao efa eo daholo satria manino nareo mpanan-karena nareo mahatantana nareo fantatrareo fa ny fitandremana didin'Andriamanitra iny le manodina tena dia efa tahin'ny tompo ary nareo dia tsy mitsahatra fa lasa fiainana le tahin'Andriamanitra noho ny inona noho ny fianoana tenin'Andriamanitra noho ny fankatoavana tenin'Andriamanitra. Azonareo ilay izy misy olona kivy rehefa tena hoe manara fandarana fa amin'ny firy zany amin'ny sivy sasany alina ve zany mbola miampiadindray aty amin'ny mana tena tsy eto ambavaka fotsiny fa tsy vity zany dia ozy aho hoe ianao azo etina ambavaka fa ianao io koa nge mila tena eo anatrehan'Andriamanitra ianao mila manana atao hitan'Andriamanitra mihitsy ianao fa vonona manana finiavany za zany tena teteny amintsika rehetrarehetra raha misy olona mihaino an'ity fandarana ity dia miteo mana hoe za tsy afaka mijery fa sahirana be ahako amin'ny asako dia hitanareo ireo olona ny atsasaky ny olona mijery eto ngamba olona any Koweït, Arabia Saodita, any Oman na any Liban any amin'ny tany arabo rehetrarehetra any. Inona moa zany ny momba andreo ankizy ireo sahirana ireo miasa mafy ireo misy amreo amin'ny telo maraina vao matory fa inona ny zavatra lehibe amin'ireo mihaino tenin'Andriamanitra sady miasa ireo mikoterany any manaraka tenin'Andriamanitra fa maninona ary satria tenin'Andriamanitra angena manafaka eto mihaino dia mankatoa. Inona ro any no ankatoavinao raha tsy mihaino kory ianao ary raha mihaino ianao efa tsy mankatoa dia zava-poanany alao indray mahitanao matory ka za zany manao antsoavina aminareo ny fitondranam-bavaka nareo nge tsy olana efa mitondram-bavaka foana tsika eto hatramin'ny sin'ny fandarana teto dia mitondram-bavaka foana tsy olana zany aza miafafy nareo mitena hoe eto am-bavaka didina-bavaka nareo fa raha nareo mihitsy ny tsy akatsoavy hiaino sy akatoa dia inona ary nga izay ry avan'Andriamanitra
Andriamanitra ngeny amin'ny an'io e. Any amin'ny voanikeo mihitsy za vao androany mihitsy izy mampina resaka momba ny Angela Diamant io. Momba nareo rehetra zany dia rehetra hoe ahoana moa roneny zany ndry dia izy mihitsy mantsy mampina. Teneniko anao fa ry Angela Diamant reny amin'ny firy reny manisy revainga eo reny vao anaraka fandarana asiana rehefa matoa zany dia asiana reva eo ian'ny fandarana. Zany ny atao finiambana ry havana. Fahasahiranana zany samy manana. Za moa ivetrareo tsy sahirana. Mizaha reto aminareo tena sahirana. Indrisy fa zao tena koa zao dia tsy mba olona hoe ambony asa be asana manam-pahaizana be reto andafy ka hoe birokraty be enjana be. Mpiasa madinika Rado Rakotosalama. Mpiasa madinika. Alleloia. Miasa mafy koa. Fatahiny tompo. Alleloia. Fa reraka ohatranareo rehetrarehetra ihany. Fa apetrako mihitsy tena hoe tena tsy hoe anao anty fandarana ty rehefa mba milamindamina. Tsy ary havana. Apetrako mihitsy ny ty namora ny asako androany na mafy ny fandarana aloha inona ny torotendrariva. Anjarako mandamina ny zavatra rehetrarehetra neny aloha torokely alohan'ny fandarana voatra ny reraka satria le fandarana ny centre. Ty fandarana ty zany eo amin'ny fiainako isan'andro dia ity fandarana ty no ivo mifototra amin'ity zavatra tsy ny asako tamin'ny atoandro tsy reny fa ny asako tamin'ny atoandro tena mifampiankina. Misy zavatra lamiko any amin'ny asako any mba ampilamin'ity asan'Andriamanitra ty. Ty asan'Andriamanitra ty zany ny zavatra ngezandrindra ataoko anatin'indray andro. Eto aminareo eto tonga eto misy fotoana reraka fa zahako mila tenin'Andriamanitra. Io ny efa nanafaka dia io ny iainako dia io ny fiainako. Fiainana mitohy tena hoe fiainana mihitsy le fandarana ozy izy tianja tomony ny ohatr'izay ny tsika rehetra ohatr'izay. Ka ianareo zany raha hoe te ho tafavoaka fa nefa tsy te hihaino tenin'Andriamanitra dia teteny aminareo hoe tsy oziny zany kosa na maniry lozanareo. Fa zany tena anareo hoe tenin'Andriamanitra mihitsy hoe raha mihaino ka mankatoa, raha mihaino ka mankatoa. Rehefa malala tianao Jesosy. Raha ohatra tianao no tafiditra anatin'izany sahan'izany hoe zanak'Andriamanitra. Lalambe alehan'ny zanak'Andriamanitra dia andao hiditra fitandremana didiny. Aza meno an'ireny olona miteny ireny nareo hoe tsisy ilana an'izany intsony zany didin'Andriamanitra zany, tsy ilaina intsony zany, tsy efa andro fahasoavana izao. Dia andro fahasoavana izao dia andao anao izay tiana. Dia andao tsisy rarahan'izany intsony, tsy tafavoaka amin'ny fiainantsika. Tsy izany ny fahasoavana. Ny fahasoavana dia ny fiarahana amin'Andriamanitra. Inona tonga antsika miaraka amin'Andriamanitra? Ny fahafianoantsika ny feoany, fankatoavantsika azy, fandehanantsika araka ny sitrapony. Tahiny tompony antsika mianakavy. Matoka fa voarainao izany afatra izany androany. Raha misy nahavoakasika anao androany dia matoka fa hiditra izara fahatsapana ianao. Halleloia. Tapitra ny torotentsika. Andao hiaino andao akatoa, andao akatoa ny tenin'Andriamanitra avaka. Tsy tafavoaka tsika raha mihaino nefa tsy mankatoa. Fa ny ahatafavoaka tsika dia ny fankatoavantsika ny tenin'Andriamanitra. Sady mamy io mamy didin'Andriamanitra. Raha ohatra ianao mbola tsy tafiditra anatin'izany dia mavakio inge Salamo 119 rehavany dia ahitanao an'ny fifaliana sy ny fahasambaran'ireo olona rehetrarehetra izay mifandrimbona nanoratra ny Salamo 119 tena hoe mizara hitandrina ny didin'Andriamanitra. Tonga amin'ny fizarana fahatsapantsika. Halleloia. Andao tsika ampiditra olona iza nareo no izara fahatsapana. Halleloia.
dia rehefa ino ny compte koa radio akiradio intelo isan'andro misakafo fa ty fandarana ty koa dia efa anaty programa ndry izana loatra zany ho izy intelo isan'andro misakafo fa ty fandarana ty koa dia efa ao anaty programa ohatr'izay misakafo intelo zay hoe raha tsisy zay tsapo hoe misy mpindro marina zany tahiny tompo ary tsika rehetrarehetra io ary efa misy tafiditra tahiny tompo ary raha vaviangonina Rodriguez inona ny azonao lazaina inona ny nakasika anao tanatin'ny toritena androany anao ny fitenenana makasitraka indray ny pasiterana hoe fitenenana dia manona fetana Jesosy mampika rehetra dia makasitraka anareo menatako koa tamin'ny tenin'Andriamanitra tena hoe mahakasika be mihitsiny ny anahy zany raha tena nakasika be anahy dia le hoe namonjy conférence indimy isan'andro tsika namonjy aty fotoam-pivavahana rehetrarehetra ty na hividy CD na hividy inona dia rehefa tsy miaino tsy mankatomy tenin'Andriamanitra dia takany mivavaka fotsiny dia mandany vola amin'izay tsy hanina fa raha ohatra tsika ka hoe mankatory sy miaino dia omeny Jesosy atsika ny lakile amin'ny varavara-pahasoavana dia mivaina dia ho atobiny atsika amin'ny fahasoavana maro dia faharoa le hoe raha teo tonga ao amin'ny sahan'ny fiainana ny zanak'Andriamanitra tsika ka te handeha amin'ny lalambe ny zanak'Andriamanitra dia tsy misy afaka amin'ny alalan'ny fankatoavana sy ny fitandremana ny tenin'Andriamanitra izay irery ihany lakile fambiazana rehetrarehetra dia makasitraka pasitera man'Andriamanitra vonaitra amen. Halleluja mankasitraka ranabavy Rodriguez haingony rino mahafinaritra ny fizarana fahatsapana dia Andriamanitra manankiray fahasoavana mahaly fitianao dia mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany ranabavy Rodriguez zao misy tsy mety kely azafady tompoko ao ary izy andray ary no iantso manaraka ao ary lasa raisina sary aloha halleluja lasa raisina sary aloha izy andray ary no manaraka izara fahatsapanao taofantsika andray ary zandry tojo halleluja inona ary tojo ny nakasika anao androany menanao ny fitenenana tsika rehetra dia makasitraka anareo manadata amin'ny toriteny fa mahafinaritra sady mampaherina mampisaina ihany koa le izy tena nakasina le teo amin'ilay famoarana kely hoe le tantara kely hoe le fandaniana kely hoe ny mahantra rehefa mahazo vola tonga dia fiara raitra be nataony rehefa tsisy ny akory gazoala sy ny sisa dia sy mba fotsiny le izy fa le hoe ny mpanan-karena indray misaina izy taony miodina aloha eo dia hoe izy mividy tobila rena dia miodina foana ny misy milaina isan'andro amin'ny tobila sy ny fiainana andavanandro dia hoe tsika koatra izany akimatata aleluia efa tahin'Andriamanitra tsika fa mamovo ahotikotina foana le vavaka-pembenana isan'andro isan'andro araka rehefa andrineko teo efa anaty programa mihitsy itelo isan'andro sakafo dia efa nefany vavaka-pembenana aleluia ohatsisy dia banga be le izy rehefa izay foana miodina dia efa ohatrsaina foana dia efa mandeha automatika dia misy aradrasa tsisy vavaka-pembenana dia efa mbola miandro vavaka-pembenana any rehefa lady fa tena izay le izy dia tena nakasika be hoe mila odina izay koa izany no tena atao anaty le izy hoe mila odina koa le ao ambady tena vavaka-pembenana tsy miasan'Andriamanitra dia fitahin'Andriamanitra aleluia dia izay nakasika anaty etahin' Jesosy tao amintsika rehetra halleluja mankasitraka raharatoja misaotra indrindra ny zandry toja tao anatin'ny fizarana fahatsapana mahafinaritra mamy anisan'ny fotoana mamy amin'ny fiainako mihitsy manao ty fandarana ty rehefa nareo tonga mizara fahatsapana ohatran'io halleluja zay angamba ny zara fahatsapana tsy misy tsony raha tsy misy tsony dia tsy maninona fa dia andaotsika anao hira halleluja tonga dia anao hira anankiray tsika amezatsika azy le ny andreo mba nakasika anareo zany izara fahatsapana dia le tenin'ny ranabavy tiana rakotary zaka teo aloha koa zahako izara fahatsapana isan'andro dia izara fahatsapana amin'ny zavatra izay niteneninareo nareo zao amin'izay niteneniko ny zarana fahatsapana zany hoe izara fahatsapana amin'izay nitenenareo ny azo nakasika ampianary zavatra nitenen'ny ranabavy tena rakotary zaka androany zany eo izy hatramin'izay fa nivavaka fa tena tsapako hoe misy zavatra tsy ampy halleluja ny tsy ampy dia tsotra fankatoavana ny fiainona
ny filomanosana miaraka ny fiarahana amin'Andriamanitra mihitsy. Be ny mivavaka fa tsy miara mandeha amin'Andriamanitra. Be ny mihaino ten'Andriamanitra fa tsy mankatò. Dia tsy mety sambatra izy ao amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra. Tsika kosa sambatra. Saotra tiana rakoto azy zaka. Andriamanitra marifitianao. Ndao arsika ihemira. Dia tahiny tompontsika izay dia hivavakantsika ao aorianan'izany.
marina Jesosy misaotra anao zay Jesosy amin'ny fotoana androany. Misaotra anao zay Jesosy amin'ity andro anio izay nomenao ity androany. Dia raina sakalazaina ny anaranao Andriamanitra. Misaotra anao zay satria totoza somatsara teto indray ny fandaharana. Misaotra indrindra Jesosy satria avy aminao zao rehetrarehetra zao. Ianao no niaro an'ity fandaharana ity tsy ho tapatapaka. Ianao no niaro ny connexion anay rehetrarehetra. Voninahitra ny eo anao Andriamanitra. Misaotra indrindra satria tena tsapanay hoe nombanay teto indray ianao andro. Misaotra ny amin'ny teny izay voazara. Misaotra ny amin'ny tolotsaina ny fanainao masina. Dia raina ny anaranao Andriamanitra. Averinay ho anao ny voninahitra fa ianao no natotosana izao. Dia tahio Jesosy ny teny izay voazara teto androany mba ho tahaka ny vozy anapafy any amin'ny tany tsara. Ary ny tany tsara dia ny fonay tsirairay avy reto. Dia anomoa avy zato eny arivo tsy manapataperana ho fiainana mandrakizay aty anatinay ania ny teny izay nizaraina teto androany. Misaotra Jesosy be ny tsy voalaza. Fa ianao ameno ny banga ny fanainao masina na dia efa anatin'ny torimasonay lalina dia mbola hibitsika aminay ny fanainao masina. Ameno izay banga, anindry izay tokony tsoronay mandraka riva. Misaotra indrindra ny amin'ny zavatra rehetra izay teny latsaka rehetra ianao ameno an'izany. Ary arovy amin'ny vorona-piasa mba tsy voatsaingoka. Dia votsitsana dia afatra amin'ny ranonao tsy afaka hitsaingana dia litera ray tamin'izay teny izay nitoriana teto androany. Tsisy ho very fa ho latsaka ny amponay tsirairay avy ho fiainana mandrakizay. Misaotra Jesosy malalo. Era laza saotra ho anao ary voninahitra hatramin'izay dia mandrakizay atolotra ianao isan'andro. Halleluia. Amen. Hivavaka isika amin'izao fotoana izao ny firenena. Atao mpandrosotsika ny rahalahintsika tojo hivavaka ho an'ny firenena. Mankasitraka ny pasitera amin'ny fitenenana dia araka hivavaka aritsika. Jesosy malalo sorapetsaka Jesosy namena izany toriteny izany indray tamina tsirairay avy reto Jesosy satria tena hoe nampianatra indray ny teninao Jesosy. Iza tokoa moa no tsy te ho tahinao Jesosy fa androany indray no nampianatra hoe ahoana ny fomba ahafahana mahatonga amin'izany ho tahinao izany Jesosy malalo. Misaotra satria dia tena hoe sakafo isan'andro atao fandaharana sao Jesosy malala tena ilainay Jesosy efa ao anaty fotoananay mihitsy hoe isan'andro dia misy an'izao vavaka fiambenana izao Jesosy. Misaotra satria izao tokoa ny solika mampiredaredana eto foana manodina ny afo-pitiavana ianao hoe ahafahanay Jesosy tena hoe miandry ny fahatongavanao dia mankasitraka misy an'izao fandaharana izao foana isan'andro Jesosy malala. Misaotra satria reheto anay tsirairay avy reto Jesosy na ino an'izany teninao izany indray dia ny tena ilatsaka oponay izany Jesosy ary tena ho raisinay sy te ho tahinao Jesosy dia tena handray an'izany hoe tsy vita ny mivavaka fotsiny fa tena hankatoa hiaino ary hanaja ny didinao Jesosy malalo. Fa mavaka manokana Jesosy ny firenenay Jesosy satria dia tena izany tokoa ny Jesosy ny betsaka ao Madagasikara tia vao Madagasikara ny mpino manafatra olona avy any an-dafy dia hoe olona pastera be dia sy ny sisa Jesosy tia manenjika amin'ny fotoam-bavaka mamonjy conférence vidy CD ara-pilazantsara mamonjy fiangonana elankela-trano feno fiangonana Jesosy mivavaka ihany ny olona te hivavaka ihany fa nefa tena hoe mbola sarotra Jesosy amin'ny firenena izany hoe mankatoanao izany hoe mandray an'io baiboly io dia tena izay teneninao dia ankatoavina. Betsaka Jesosy ny mbola tsy miaina fotsiny amin'izao araka ny lira teo hoe mivavaka fotsiny nefa dia tena tsy ampy izany hoe mivavaka fotsiny sy tsy ampy izany fa tena mila hoe manana fifandraisana aminao Jesosy. Dia tena foazo Jesosy raha nay fotsiny na dia mivavaka foana raha nay isan'andro amin'ny firenena Jesosy malalo raha tsy ny fanainao mihitsy no miasa mikasika ny tsirairay avy mampifoa ara-panahy Jesosy dia verimaina fotsiny fa tena angatanay Jesosy tena mamizafo a Madagasikara Jesosy mamelany eloka ny
tsirairay avy Jesosy malalo. Tena hoe ngany todika aminao Jesosy andohalika dia tena manana fifandraisana aminao Jesosy dia ankatoanao hianatra halala anao tahaka ny zanak'Israely Jesosy tany an-tany hevitra nandeha 40 andro 40 taona mihitsy na halala anao Jesosy tena mba siwan'izany fotoana zany Jesosy alalan'ireo Jesosy satria tena maminay Jesosy Madagasikara nosy mahalalana tany ny vinay ary tena hoe mbola bitsaka koa ny havanay mipetraka ao Jesosy dia izany nitogianay aminao androany Jesosy malala hoe jereo manokana sy jofo manokana Madagasikara Jesosy ingany mba izy fifoazam-panahy Jesosy dia tena fifoazam-panahy marina anaraka ny sitraponao Jesosy dia tena heno feo anao Jesosy satria raha ny firenena izay nantsoina tamin'ny anarako izy nao no avy enetrim-penaka hibebaka dia ho avy atiana sitrana ny tany mila fanatsitrana ny Jesosy Madagasikara mila fifoazam-panahy ny Jesosy betsaka ny zavatra tsy mandeha amin'izay tokony ho izy Jesosy ao Madagasikara dia tena hoe fantatra Jesosy fa misy fahabangana dia tsy inona ilay banga Jesosy fa ny teninao tsy mety hankato ny malagasy Jesosy malala dia ianao tena hoe kasika ny fo vato ny faroza voaovanao Jesosy dia fo vato ny tiany Madagasikara Jesosy dia tena hovanao dia mba hankatoanao Jesosy malala satria izany ny hahatonga ny fitahiana ao Madagasikara Jesosy izany manaraka sy manatsa ny teninao dia tena mivavaka anay raha ho tanteraka Madagasikara anay izany Jesosy malala dia sotra Jesosy voninahitra teo anao sy ratana teo anao tena tiana anao Jesosy Alleluia Amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra andralantotsika tanatin'izay vavaka ho an'ny firenena izay. Andriamanitra manankirefa-sao namaly fitianao mitombotra dia mitombofa saondrano misaotra ny izy telo menadatsika androany raha ny asina ny vavaka fanomboana misaotra ny raha ny asintsika misaotra ny ranavavy tiana rakotazaka tamin'ny tototeny mamy be koa dia misaotra ny rahalatozy tamivavaka ho an'ny firenena. Andriamanitra manankirefa-sao namaly fitianareo tapitra ny fandarantsika raha sy tonga any amin'ny raolanitra Jesosy rapitso ka tahiny toby venana soamatsarytsika dia eo anetondrayntsika rahampitso amin'ny sivy sasany alina azadino ianareo izay ho avy ho aty aminay anao Pentecoste dia mba andro any alina nareo mba mandefa MP amiko hoe ho avy nareo olona firy izay mba fiangaviana avy amin'ny menakavy kely tany tompo arytsika rehetra akiradio point radio 12345.com afanambenuen nojapeo akiradio mandeha andro amanalina izy totenzaka adiny telo amin'ny ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo maraina amin'ny ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo alina samita iny tompo daholo mba ny daholo tsika rehetrarehetra. Halleluia Amen.